tonga eto amin'ny fotoanany mana isan'andro zay anarahantsika ny fandaminan'Andriamanitra ny zanak'Israely indrindra raharahan'ny Levita amin'ny toko 7 ahitantsika izany sy ny toko 4. Ny Levita moa dia fantatsika fa taranaky Levy ary ireo no manampanao ny raharaha ao amin'ny tabernakely. Alohan'ny andiniantsika ny toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 20 dia tsara raha mbola miara-mivavaka aloha isika. Isaotra n'Andriamanitra isika. Andriamanitra raina io, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay. Noho ny famondramponao sy ny fitiavanao nahatraranay izao fotoana izao. Azonay indray miaraka miaino sy mandinika ny teninao. Misaotra anao zahay fa tsara ianao. Ary na dia efa ela tokoa aza ny nanoratana ny teninao, dia azonay iainana, mbola ivelomana, mbola raina, mbola misy torohevitra tsara dia tsara ho anay mandraka androany zany. Ka dia misaotra anao zahay ry Tompo. Anio ary andinika ny bokinao zahay, andinika ny teninao zahay. Mampitenena ny mpanomponao zay hanazava izany, Andriamanitro. Ary aoka hitondra fahazavan-tsaina ao na rehetra izany teninao zany. Anoro lalana anay amin'ny fanarahana anao. Ambara-pahatonga anay any Kanana, zay toerana tianao hidiranay amin'ny fifaliana. Amin'ny anaranao mpamontsinay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Numeri toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 20 no hovakintsika. Amin'ny anaran'ny Tompo no amakintsika izany. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, alao isa ny taranaky Keata eo amin'ny taranaky Levy araka ny fokony sy ny fianakaviany. Hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao raharaha eo amin'ny tranon'ilay fionana. Izao no fanompoan'ny taranaky Keata ao amin'ny tranon'ilay fionana dia ny zavatra masina indrindra. Ary raha efindra ny toby dia hiditra Arona sy ny zanany ka ampidina ny efitra lamba fanakonana ary asaro ny fiaran'ny vavolombelony zany, dia potitakasy no ataony sarona eo amboniny, ka lamba volon'ondro manga tokam-bolo no hovelariny hasarony eo amboniny io, dia hataony eo aminy ny baony. Ary amelatra lamba volon'ondry manga eo ambonin'ny latabatry ny mofo aseho izy, ka hataony eo ny livia sy ny livia kely sy ny kapoka ary ny fitoerany divay fanidinana. Ary ny mofo aseho dia hataony eo amboniny, dia velarany lamba jaky eo amboniny izy, ary hosaronany amin'ny sarona hodi-takasy izany, dia hataony eo aminy ny baony. Dia aka lamba volon'ondry manga izy, dia asarony ny fanaovan-jiro fanazavana sy ny lela fanaovan-jirony sy ny hetin-jirony sy ny fitoerany davenin-jirony ary ny fitoerany diloilo rehetra eo, izay anaovana ny fanampampivavahana. Ary ireo sy ny fanaka rehetra momba azy dia ataony ao anatin'ny sarona hodi-takasy ka hatainginy eo ambonin'ny filanjana azy. Ary amelatra lamba manga eo ambonin'ny alitara volamena izy, dia hosaronany sarona hodi-takasy ary hataony eo amin'ny baony, dia halainy ny fanaka rehetra ety manompo dia izay fanaony fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, ka hataony ao anaty lamba volon'ondro manga, ka hosaronany sarona hodi-takasy dia hatainginy eo ambonin'ny filanjana azy, dia hanaisotra ny lavenina amin'ny alitara izy, ka hamelatra lamba volomparasy eo amboniny, ary apetrany eo amboniny avokoa fanaka rehetra momba azy, izay fanao fanompoam-pivavahana eo, dia ny fitondranafiny sy ny fitrebiny sy ny sotronafiny ary ny lovia famafazana, dia ny fanaka rehetra momba ny alitara, ary ho velarany sarona hodi-takasy eo amboniny izy, dia hataony
eo aminy ny baony. Ary rehefa vita ny Arona sy ny zanany ny manarona ny fitoerana masina sy ny fanaka rehetra momba azy ka efa hifindra ny toby, de vao izay no avy ny zanaky Keata hitondra azy. Fa tsy hikasika ny fitoerana masina izy fandrao maty. Zany zavatra momba ny tranon'ilay fionana izany no anjara entany taranaky Keata. Ary ny raharahany Eleazara zanaky Arona mpisorona dia ny diloilo atao fanazavana sy ny dity azy manimpofona sy ny fanatitra hoanina fanao isan'andro, ary ny diloilo fanosorana dia ny raharaha rehetra amin'ny tabernakely sy izay rehetra ao anatiny amin'ny fitoerana masina sy ny fanaka momba azy. Ary Jehova niteny tamin'ny Mose sy Arona ka nanao hoe ataovy zay tsy ahafongotra ny fokony ny Keatita tsy ho amin'ny Levita, fa izao no ataonareo aminy mba ho velona izy ka tsy ho faty raha manatona ny zavatra masina indrindra. Arona sy ny zanany ihany no azo miditra ka anendry azy rehetra samy ho amin'ny fanompony avy sy ny amin'ny entany avy, fa izy de tsy hiditra hijery ny fitoerana masina na de indray mpimaso aza fandrao maty. Mahavalanlanina be ihany raha ny fandaminana fotsiny ihany jerentsika. Be de be manko ny zavatra tao amin'ny tabernakely, fa reto fahamarinana vitsivitsy reto no hotsoantsika. De ny anankirainy amin'ny hoe dia mbola mitohy manome ny baikony ihany Andriamanitra. Ary Jehova ny teny hoe manome baiko Andriamanitra. Ary mazava loatra fa ny 1:7 dia manazava ihany koa hoe ary Jehova ny teny tamin'ny Mose sy Arona ka nanao hoe, izany hoe mbola mitohy ihany Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra dia mitohy mampianatra, mitohy manoro. Zavatra tokony ataontsika amin'izany ary dia ny manaiky sy mankatoa zay ambara ny tenin'Andriamanitra. Fa inona no zava-baovao zay somary ohatrany manaitra antsika eto? Ny taonany Keatita, zany hoe ireo Levita izay ho mpitondra ny tabernakely. Zavatra betsaka manko ny fitondrana ny tabernakely, satria ny tabernakely moa de mazava amintsika fa io le toerana atao hoe tranon'ilay fionana, ka misy rakotra izy io, misy tsangakazo izy io, misy zavatra maro be entina. Ary ao anatin'ilay tranon'ilay fionana dia misy ny fitoerana masina indrindra. Ary ao anatin'ny fitoerana masina indrindra io, ny zavatra mitranga de zao: tsy azon'olona kasihina mihitsy ny zavatra rehetra nampiasaina tao amin'ny fitoerana masina indrindra io. Tsisy mahazo mikasika azy afa-tsy ny taranaky Eleazara, taranaky Arona. Na de samy Levita daholo ihany azy izy rehetra, nanafatra mihitsy Andriamanitra hoe tsy hiditra na hijery zany fitoerana masina zany akory ny Keatita, zany hoe Levita taranaky Keata, ndrao maty izy. Ny fifaliana ry havana am'izao andro ihany antsika izao dia tsy misy intsony, zany hoe fitoerana masina indrindra tsy azo hidirana izany ka ho faty ny tena raha miditra ao. Tsy misy intsony zany. Marina fa mbola misy ihany any fiangonana ny olona sasany mametraka hoe altare, eukaristie, salam'izao hoe, kanefa afaka miditra ao daholo ny olona rehetra am'izao fotoana zao. Fa ity tabernakely ity manko dia tamin'ny andro ny zanak'Israely, io ny fonenan'Andriamanitra teo aminy raha teny an-dalana izy. Efa hitantsika tany aloha ny hoe asaovana fitoerana ho ahy izy de onony eo aminy ao any amin'ny Exodosy na hitantsika izany. Fa zay zavatra hitantsika eto de ny hoe nanahirana de nanahirana ny fanomponan'Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha. Be pitsopitso ny isan-karazany. Zao anefa na de izany aza
tamin'izany fotoana zany dia narahiny misesy antsakany sy andavany, narahiny tsara mihitsy, tsisy madilana ho tantenana mihitsy ny fankatoavany azy, ary zay tsy nankatoa dia maty tahaka ny Nadaba sy Abiho. Zay manaitra antsika eto iady izao, ny Keatita izay ho mpitondra ny fanaka tao amin'ny tempoly rehefa voaorina, satria ny taranaky Arona no mangorona azy fa tsy ny taranaky Arona no mitondra azy. Ny Keatita, Levita taranaky Keata no mitondra azy, fa saingy zao raha mbola tsy voaorina izy, ny 15 manko no milaza hoe ary raha ifindra ny toby de hiditra Arona sy ny zanany ka ampidina ny efitra lamba fanakonana ary asary ny fiara-vavolombelona, zany hoe ny fandaminana rehetra, ny fandraisana azy rehetra raha mbola mivelatra azo anaovana ny asa fanompona, ny fiara ny fiaran'ny fanekena, de zao tsy nahazo nikasika ny toerana masina indrindra ny Keatita. Fa rehefa mandeha kosa de ny Keatita no mitondra azy, samy manana ny anjara asany ny rehetra. Inona moa no hevitra zany ry havana? Inona no hevitra ara-panahy azotsika andraisana izany? Raha ohatra manko ka eny am-pandehanana, eny am-pifindrana ny toby, dia marina fa eo Andriamanitra, fa tsy misy olona manao fanatitra na iray aza. Tsy afaka manao fanatitra ny olona. Fa izao Andriamanitra de manaiky hoe na efa nahavita fanatitra teny am-piaingana ianareo ka de miaraka aminareo aho, na dia tsy miorina aza ny tabernakely. Tsy miorina zany hoe janony eo amin'ny fitoerany, fa eny am-pandehanana voaorona, miorona ny tabernakely. Mandeha ny olona, fa tsy miorina hanaovana fanatitra, efa vita tany aloha ny fanatitra. Ry havana, am'izao fotoana izao dia tsy mila milanja tabernakely intsony isika, satria lay tabernakelyn'Andriamanitra de efa miorina ary tsy miova, fa ovinany nampiorenany azy teto am'izao tontolo zao. 2 taona lasa izay no nahoriny eto am'izao tontolo zao zany tabernakely zany, nanateran'ny fanatitra, dia Kristy tompo izany, ary ny fanatitra indray mandeha monja nataon'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia fanorenan'Andriamanitra ny tabernakeliny eto am'izao tontolo zao. Ka na iza olona manaiky an'i Kristy de mahazo miditra am'izany tabernakely zany. Ny zavatra anankiray manko de zao, tsy nahazo nokasina, hitantsika teo zany, tsy azo nokasina mihitsy, tsisy nahazo nikasika afa-tsy ny taranaky Arona ny zavatra rehetra tao amin'ilay fitoerana masina, raha mbola niorina ny tabernakely. Fa am'izao fotoana zao, na de miorina aza ny tabernakely, afa manatona azy ny mpanota. Inona ny antony? Satria avy am'izany tabernakely izany no misy antsony tompo manao hoe mankanesa ty amiko, fa izano anomeanareo fitsaharana. Avy eo am'izany tabernakely izany zay efa nahavitan'ny fanekena vaovao de nandrotsahan'ny tompony rano teo amin'ny hazo fijaliana, avy amin'izany no itenenany hoe izay manatonahy tsy mba ho laviko. Avy eo am'izany no voan'ny antso hoe manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana mba ahazoanao famonjena amin'ny andro mahory. Tombotsoa manao ahoana re zany to? Tombotsoa manao ahoana? Isika de milaza indraindray hoe hoentina miakatra ty fireneny ty, hoentina miakatra ho any amin'ny tany Kanana. Fa ny olona kosa izay miditra ao am'izany tabernakelyn'Andriamanitra zany dia efa miaina ao amin'ny tany Kanana sahady izy, satria miara-miaina aminy ao ilay mpanjaka ny mpanjaka, lay andrina ny fiadanana. Tsarony zany eo amin'ny fiainany, fa na iza tena nanaiky an'i Kristy tompo, mety mandalo zavatsarotra eo amin'ny fiainany izy, mety misy zavatra manahirana azy amin'ny ataony. Saingy zao lay mpanjaka ny fiadanana de miteny ao aminy mandrakariva hoe ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao fanomeko anareo. Na izany azy ny tenin'Andriamanitra ny mampalahelo de ty olona maro be no diso fanantenana.
somary mivoaka kely isika satria mandray fampianarana ho an'izao andro tsika izao. Ny fidirana tao amin'ny taberna kely araky ny lazaina teo, ikasika ilay toerana masina indrindra dia voatokana ho an'ny taranaky Arona ihany. Fa ho isika hoe ny fidirana ho ao amin'ny taberna kelin'Andriamanitra, ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy voatokana hoe ho an-dranona na iranona ihany, fa ho an'izay rehetra manaiky any Kristy ho lalana miditra makao, satria Jesosy no nilaza hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makao amin'ny ray ho ao amin'ilay tandindron'ilay taberna kely tany anefitra. Tsy misy olona mahazo miditra amin'io taberna kely io raha tsy taranaky Arona. Tsy misy olona kosa makany amin'ny ray raha tsy mandalo ao amin'ny Jesosy izy. Izaho ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tao amin'ilay taberna kely manko ny fionana tamin'Andriamanitra. Ry havana, ny ampalahelo de ty. Ho maro ny olona ho disy fanantenana. Maro ny olona ho disy fanantenana. Satria no heveriny fa azo ny hidirana fotsiny amin'izao ny ao amin'ny taberna kely ny fa tsy taranaky Arona izy. Heveriny fa azo ny hidirana fotsiny amin'izao ny lanitra kanefa tsy nandalo amin'i Jesosy Tompo izy. Tsy natsangana ho zanak'Andriamanitra izy. Ny sasany angamba ilaza hoe zao nefa nataoko de ahoana any de afoin'Andriamanitra ve aho? Zay ene tsy nahalala fa zao ny nain'Andriamanitra ny vavahanay e. Raha azo nataony namonjy ny olona rehetra tsy misy an' Jesosy ry havana, tsy ho nisy ny azo fijaliana. Fa satria masina loatra lay taberna kely ny lanitra, tsy mahazo mitrany raha tsy ny taranaky Arona. Satria masina loatra Andriamanitra, tsy misy mahazo miditandra tsy ny olona vaovela eloka, de tsy maintsy maty ny zanak'Andriamanitra. Ary ny finoana ny fahafatesany ihany no azahoanao mikasika lay seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary noho izany ry havana, zay tiako tarihana ny sainao de izao: aza manantena fiainana ivelan'ny Jesosy Kristy ianao. Aza manantena ianao fa ke atitaka ikasikasika foana ny taberna kelin'Andriamanitra de ny toerana masina indrindra. Maro ny olona milaza hoe tsy efa nihinana sy nisolo teo anatrehanao vazahay, tsy efa nanao takizao vazahay, ny razambenay niny nanorina ny tempoly tsy mbe fa nanao vokatra tany am-piangonana vazahay. Fa izaho izy ilaza aminy hoe tsy fantatro na viaiza ianareo. Ke atita mikasikasika foana ny toerana masina fahafatesana no vokatra zany. Olona mitady hiditra ny an-danitra nefa tsy voavela eloka, tsia tompoko, fahafatesana mandrak'izay ny vokatra zany. Ary zany nahatonga ny tompo ilaza hoe mandehany ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ry havana, reo ndray ary ny lesona menantsika anio. Fandaminana fotsiny ny andininy maro eto hoe zao natao am'izao, zao nandaminana an'izao am'ireo fanaka rehetra, zao natao am'izao. Fa ireo rehetra ireo dia aloko ny zavatra ho avy ihany dia Kristy Jesosy Tompo. Ary satria Jesosy Tompo no sady taberna kelin'Andriamanitra masina, no Arona efa nikasika ho antsika ny toerana masina indrindra, efa nanokatra ho antsika ny lalana mankany an-danitra, dia afaka mandova fiainana mandrak'izay isika noho izany. Saingy raha tsy mandova fiainana mandrak'izay ianao, tsy an'Andriamanitra intsony ny fahadisoana, tsy Kristy intsony no mentsiny, fa izay rehetra mandany famonjena de mifidy ny fahaverezana. Zay mandany fitiavan'Andriamanitra de mifidy ny fankahalana an'Andriamanitra. Zay mandany famonjeny Kristy de mifidy ny fanameloana. Tsy ho isan'izay mandany ianao, fa ho isan'izay manaiky. Ary ho vonina ianao manomboka anio, handray ny anjara toeranao, fa isan'ny nofinidin'Andriamanitra ho Arona ianao noho ny amin'ny rany Kristy, raha manaiky ianao anio, ka vonina ibebaka amin'ny fahotanao. Ary noho izany, nahoana anga, raha andeha isika iara-mibebaka, miaraka manatona an'Andriamanitra,
ka anaiky eo aminy, teo vonjena aho Andriamanitra eo, tsy teo faty aho teo vonjena aho, mifona aminao aho, mba ataovy tonga taranaky arona ahy handova fiainana mandrakizay. Andeha hary vavaka isika, ka raha sitraky ny fonao dia zao vavaka izay ataoko izao fa te-tarika anao handova fiainana mandrakizay aho. Andeha hivavaka isika, avereny moramora ny vavaka izay ataoko. Misaotra anao aho Andriamanitra no ny fampianarana ny menao ahy androany. Azoko atao ny mandova ny fiainana mandrakizay. Azoko atao ny tonga arona noho ny ranony zanakao. Mifona aminao aho, mamindrafo amiko, mamelany eloko ianao. Mpanota aho Andriamanitra, diovy aho fa manaiky ho tonga zanakao noho ny rany Kristy zanakao. Ary mangataka aminao aho manomboka anio, ao ka hatsangana ho zanakao aho mba handova ny fiainana mandrakizay. Azo manatona ny seza fiandriananao amin'ny fahasahina noho ny ranony zanakao. Misaotra Andriamanitra fa tia ianao. Amin'ny anarany nanaovako izany vavaka izany. Amen.